Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mipetraka ny fanontaniana manao hoe fa maninona moa Tompo-Janahary nanamboatra ny devoly? Nefa fantantsika devoly fa tsy mba mankatoa ny Janahary, tsy mba manatanteraka ny baiko ny Janahary, ary zany devoly zany vonona ny ampikorontana ny fiainan'ny zanak'olombelona sy ny fiainan'izao tontolo zao. Valiny dia tsotra. Tompo-Janahary rehefa nanamboatra n'izao tontolo zao dia namboariny ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny tsiroaroa mifanohitra. Izany hoe rehefa nanamboatra izy ny lanitra dia nanamboatra ihany koa izy ny tany. Rehefa nanamboatra izy ny fotsy dia nanamboatra ihany koa izy ny mainty. Rehefa nanamboatra izy ny ngita volo dia nanamboatra ihany koa izy ny malama volo. Rehefa nanamboatra izy ny vehivavy dia nanamboatra ihany koa izy ny lehilahy. Rehefa nanamboatra izy ny tsara dia nanamboatra ihany koa izy ny ratsy. Rehefa nanamboatra izy ny paradisa dia nanamboatra ihany koa izy ny afobe. Ka rehefa nanamboatra izy ny anjely zay manompo azy andro aman'alina, zay tsy mba mandany baikony, zay manatanteraka izay ampanaovana azy, dia nanamboatra ihany koa Tompo-Janahary ny devoly izay mifanohitra amin'izany, dia tsy mba manatanteraka ny baikony, mandavy hatrany zavatra izay nampanaovina azy, ary manakorontana ny fiainan'ny zanak'olombelona eto ambony tany. Satria nahoana? Satria amin'ny alalan'ny zavatra anankiray mifanohitra aminy no afantaranao ny fahasoavan'ny zavatra anankiray. Ary nataony Janahary ihany koa izany devoly zany mba hitsapany atsika zanak'olombelona izay miaina eto ambony tany. Amin'ny fomba ahoana moa no hidiranao ao amin'ny paradisa nefa tsy notsapainy Janahary ianao tamin'ny alalan'ny devoly? Amin'ny fomba ahoana moa no hanomezan'ny Janahary ianao voninahitra ambony ao amin'ny paradisa sy eto ambony tany nefa tsy nandalo fitsapana ianao tahaka ny olona rehetra eto ambony tany? Amin'ny fomba ahoana no hanomezanao mari-pahaizana BEPC, ny baccalauréat, ny licence, ny doctorat raha tsy nandalo fitsapana sy fanadina ianao? Ka ny devoly nataony Janahary teto ambony tany ho fanadinana, ho fitsapanantsika, ka zay afaka amin'izany fanadinana sy fitsapana nalefan'ny Janahary amin'ny devoly zany no mendrika ny paradisa, no mendrika omena valisoa, no mendrika omem-boninahitra eo anatrehan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Satria nataony zao rehetra zao dia feno velam-pandriky ny devoly. Ohatra amin'izany, no tsapainy Janahary antsika amin'ny alalan'ny devoly, no haingony devoly izany vehivavy zany, ka lasa tafalatsaka ao anatin'ny jangajanga ianao, fijangajangana ianao, raha tsy natahotra Janahary fa voarebiribiny izany devoly izany. Tahaka an'izany ihany koa rehefa tsika mitady harena, no haingony devoly izany harena sy ny vola izany, lasa tsara sy mamy, hany ka tsy nandefa fisainana kely ianao amin'ny fomba fahazona azy, madio ve, tsara ve, ekeny lalàna ve, sa tamin'ny fisolokiana sy ny hafetsifetsena no nahazoanao an'izany? Raha tamin'ny hafetsifetsena fisolokiana dia rentrika tao anatin'ny velam-pandriky ny devoly ianao, ka mendrika ny sazy mitovy amin'ny devoly no azonao. Fa raha ohatra kosa nataonao tamin'ny hatsarana, tamin'ny herim-ponao, tamin'ny hatsemboanao no nahazoanao an'izany, dia mendrika ny paradisa ny Tompo-Janahary ianao. Ka namboariny Janahary ny devoly satria efa fomba ampiainana eto ambony tany ny zavatra tsiroroa namboariny Janahary, ary ihany koa amin'ny alalan'ny devoly hitsapany Janahary ny tena finoana ao anatin'ny fonao, no tena mahay anao ianao. Ka raha ohatra ka tsy rendrika tamin'ny velam-pandriky ny devoly ianao dia mendrika anao ny paradisa, dia mendrika anao ny toeram-boninahitra. Fa raha rendrika kosa ianao, tsy nahatazo tena kosa ianao, dia tsy azo an'izany récompense, tsy afa-panadinana anao eo anatrehan'ny Tompo-Janahary. Zay ngamba no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous ary atao j'aime ity vidéo ty, fa mbola maro ny hozaraina eto amintsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.